Tsy maintsy isy ny fepetra ho raisina manoloana ny famonoana ireo mpitandro ny filaminana tao anatin'ny ny raharaha halatromby intsy raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Erajonary Mampianana. Ankoatran'izay nitondran'ny fanehoan-keviny ihany koa ny mahakasika indrindra ny raharaha politika eto amin'ny firenena. Iny zany mba tiako asiana fanazavana kely satria dia misy hoe maninona tsy natsoina ny mpanao politika, maninona tsy natsoina ny mpitarika ara-politika ao anatin'ilay izy tsy sakanafina mihitsy izy io na kely varavety azy ary ireo zay efa ataoko hoe nanomboka nanao sinia efa misy any amin'ny 70 any dia mahafantatra tsara fa nisy fanazavana tamin'izy ireo izy io. Misy milaza hoe fa maninona tsy nitondra fanazavana ngezabe mihitsy ny filoha dia na melabelatra mahakasika an'izy io dia hoy aho hoe efa nanao ihany aho ny antsony rehetra hoe mila an'io maro anisy io na le majorité fa majorité manodidina ny programme ny filoham-pirenena satria filoham-pirenena ho any nanao fanampy tamin'ny vahoaka ny filoham-pirenena nametraka programme zay nolanin'ny gouvernement nolanin'ny assemblée nationale iny no tanterahana zay ny fidianany vahoaka ny hoe filoham-pirenena ao anatin'ny fifidianana malalak'izay ka zany matoka lasa manontany tena ho an'ilay sasany hoe zay ko mba hanangana majorité zay ka majorité manodidina n'inona nataonareo inona fanamby nataonareo tamin'ny vahoaka tao anatina fifidianana iny nareo nanao fanamby tamin'ny vahoaka dia ho za hoe tokony hazava le izy fa misy moa mandriraliran'lay resaka fa naizanona zany dia efa mandrosy le izy inona moa ny hoe na mémorandum na pacte de responsabilité dia za hoe fametrahana ireo institution reo amin'ny andraikitra zay misy azy avy eo voafaritra na lampandrenana fa mametraka kosa ireo olom-bo afidy reo ao anatiny tena hoe andraikiny koa tsiraray avy zay mahatonga an'le izy hoe tena le député mihitsy le solombavam-bahoaka mihitsy no manao siny izy mihitsy no mandray andraikitra izy mihitsy manao le atsotsika hoe engagement tsy engagement ana parti fa engagement individuel aloha zay vo engagement global le izy zany ka mandela izy mizotra tsara le izy ny fifidianana communaly raha teo na miendrika vaovao ny sehatra ara-politika manamafy ny ametrahana an'izany majorité zany arak'le ametrahana azy io zany. Misy fipetra raitry ny fanjakana ve makasika an'ireo miaramila sy voativitry ny dahalo araka voafarana Andriamatoa filoham-pirenena matokana andraikitra voalohany ianao? Ny fahitako an'ireny dia zao fiantsina tsotro zao reny fiantsina ny fiandrianam-pirenena mihitsy fiandrianan'ny tafy-bahoaka satria dia fanafiana miaramila ny fandraisana an'ireny zavatra reny io tsy hoe miaramila nanentsikombo dia sendra voatifitra fa dia tena hoe fiantsina mihitsy hoe reto izahay fa ianareo mandeha mampandritany ianareo mandeha mijery andreny ombialatra ireny betsaka ny tombontsoa voatohitohina ao anatin'ireny tsy olo tokana mety misy fikambanana maro samihafa reny misy tombontsoa arabola ao ara-toekarena ao satria raha mijery isika omby amin'arivony lefa tratra ary voaverina amin'ny tompony amin'ireny zavatra ireny tsy mahafaly ny olona zay very tombontsoa reny zavatra ireny ao zany lafiny ara-ekonomika mety ao ihany koa ny lafiny ara-politika satria dia azo lasaina hoe déstabilisation no atao amin'ireny zavatra ireny fa ny tiako tenenina fotsiny dia zao misy fanjakana eto